Alléluia. Alléluia. Falifaly vetsika manalika ty fivigny ty androany. Za tena tsy androko ny fivigny androany. Isaka lahady moa dia fakahita amin'ny Kanada sy ny rahavavy tena fifaliana ho anahy mihitsy le izy. Satria tsy tonga etsika ho an'ny olona fa tonga etsika ho an'i Jesosy. Dia mendrandra ny fanatrihan'Andriamanitra sa tsy izany? Araky ny calendrier dia hoe androany lahady farany amin'ity taona 2025 ity. Fanantsika isan'andro san'andro dia voalohany foana Jesosy ao amin'ny fiainantsika. Amen. Dia miaraba antsika rehetra aloha ohatra ny adininy Rahaba dia miaraba ny mpanaraka amin'ny vantana ihany koa. Mino fa efa miandry fatratra ianareo dia mino fa handray ny anjarany tsara avy ary tsika sendrasendry ty fotoan'ity zareo fa matotongeto ianao androany dia izay ny sitrapon'Andriamanitra manao. Amen. Amen. Aiza ilay tsikitsiky re? Aloha mitsikitsiky kely daholo. Alléluia. Mitsikitsiky ho an'i Jesosy tsika. Falitsika fa manatrika an'ity fotoan'ity ary ny fotoana rehetra eto dia fotoana nomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Na ny fiderana, na ny fanatitra, na ny tenin'Andriamanitra, na ny fandraisana ny latabatry ny tompo, ny fotoana rehetrarehetra. Eritrereto hoe adiny roa sasany ananantsika. Tena manaova mihitsy ny maximum hiandrandrana ny fanatrihan'Andriamanitra. Tena azo atao misy zavatra manelingelinanao mihitsy na ny kely arany. Adino daholo ny zavatra rehetrarehetra ny ivelany ihany. Mety nisy olona nahasosotra anao alohana tongavana teto, mety nisy zavatra nahakamo anao. Adino izany. Fa eritrereto hoe manoloana anao eto Jesosy dia manatrika anao eto izy amin'izao sy fotoana izao. Ndao tsika hiara hitsangana dia hiara hanatitra fisaoran'Andriamanitra fankasitrahana. Izany fankasitrahana an'Andriamanitra izany tena ataovy amin'ny fonao rehetra. Ny tenin'Andriamanitra nomenantsika teto tamin'ny herinandroany dia hoe fo mankasitraka. Dia andao aseho antsika amin'Andriamanitra, andao samy hivavaka tsika tsiray avy hananatra ny feo antsika, aoka sika samy hiteny, samy hananatra ny feo antsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasalamana, noho ny amin'ny hery sy tanjaka. Nahatratra antsika ty andro androany ity ary nahafahanao manatrika ity fotoana ity. Amen. Andao hiara nondrika alohantsika dia hivavaka. Mankasitraka anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy na aminay tsara avy. Mankasitraka aminao izay satria tsy noho ny herinay na ny tanjakay Jesosy fa noho ny fahasoavanao Andriamanitra nahatonga anay eto amin'izao toerana izao. Misaotra anao izay Jesosy fa Andriamanitra tsara ianao, manatitra ny fankasitrahana tsara indrindra izay. Hoanitra kasitrahanao anety fotoana ity Jesosy. Tsy ho aroarom-paratsiny izy ity Jesosy fa ny fonay, jereo ny fonay tsara avy izay manatrika anao.
Mangeta-hitanao, mangeta-hita amin'ny fanatrehanao Jesosy tahizay. Izahay Jesosy Kristy misaotra anao izay fa velona izay ary raha velona izay dia ho anao zany Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay amin'ity andro an'ity. Halleluja. Misaotra Jesosy, mankasitraka anao izay Jesosy. Andao hisaotra an'Andriamanitra tsika, ataontsika amin'ny fotsika rehetra zany a. Halleluja. Misaotra Jesosy. Ifasoavana nijafuna ufafosana. Amen, amen. Tsara piana zaretra nataonao tsy voatanisaku fama tonga isaotrana Tompo misaotrana ifasoavana nijafuna ufafosana Alléluia. Alléluia. Andao mbola hisaotra ny Tompo antsika fa ataontsika hira fiderana ho azy indray zany androany. Amen. Ataontsika ilay hira hoe isaorana ny anaran'ny Tompo avo indrindra. Isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to, avo indrindra. Isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to,
Atsika te exemple eky zany androany fidèle anazy. Alléluia. Fidèle anao zany. Isorana Isorana ni andarany tu. Isorana ni andarany tu. Isorana ni andarany tu. Afrikitra. Isorana ni andarany tu. Isorana ni andarany tu. Isorana ni andarany tu. Afrikitra. Andarany tupo. Andarany tu. Inikiamo maheri. Nipari na meza kawao. Uafuti. Andarany tupo. Andarany tu. Inikiamo maheri. Nipari na meza kawao. Uafuti. Terana ni andarany tupo. Terana ni andarany tu. Terana. Terana ni andarany tu. Terana ni andarany tu. Afrikitra. Teranyana. Terana ni andarany tu. Teranyana. Terana ni andarany tu. Terana ni andarany tu. Afrikitra. Andarany tupo. Andarany tu. Inikiamo maheri. Nipari na meza kawao. Uafuti. Andarany tu. Inikiamo maheri. Nipari na meza kawao. Iratsika leila hoe tsara indrindra ny miterazy. Tsara indrindra Nimiderany tupu. kantolotra. Kantulotra. Nimisaotra zitu. Nanasitrana ny foko izy. Nanasitrana ny foko izy. Nanafakayanku. Tena tsara. Avetsika ihany zany androany. Miterazy. Tsara indrindra ny miterazy. Nimiderany tupu. Kantolotra. Kantulotra. Nimisaotra zitu. Nanasitrana ny foko izy. Nanafakayanku. Tena tsara. Tena tsara ny miterazy. Te iterazy aho. Miterazy aho. Iterazy aho. Miterazy aho. Iterazy aho. Miterazy aho. Iterazy aho. Miterazy aho. Saurana. Saurana. Ilay mpamonjy. Amin'ny folo miteratsika azy. Mitafody. Mandrakizay. Ka isan'andro aho miterazy. Saurana. Saurana. Ilay mpamonjy. Amin'ny folo miteratsika azy. Mitafody. Mandrakizay. Ka isan'andro aho miterazy. Tsara indrindra Sarivita. ny Terany tupu. Alleluia. Kantulotra. Nimisaotra zitu. Nanasitrana ny foko izy. Nanafakay. Nanafakayanku. Ka tena tsara. Tena tsara ny. Tena tsara. Tena tsara ny. Tena tsara. Tena tsara ny miterazy. Alléluia. Mbola voniterazy avy ianao androany.
Dototsika miredo ny tirite fiderana sy firavona ny atsika eto aniva hiderana tompontsika androany. Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. Ireo zay mitady Asambarana fiderana ovy anao azareraka mifona azaketraka fiderana nyerina azareraka fiderana makotrokotroka enezo androany olo mbô fidin'Andriamanitra eredina n'izany Nasa hoan'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona izay gastrany. fiderana sy firavona ny atsika Eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Atao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny mpamonjy mpanjaka. Atao hoe ira Iobiko Dao ho fafatsika an-tanatsika androany anatin'izany fekisa. Alleluia. Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. Fiderana Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. ireo zay mitady Asambarana fiderana ovy anao azareraka fiderana mifona azaketraka fiderana nyerina azareraka fiderana makotrokotroka enezo androany olo mbô fidin'Andriamanitra Firetina n'izany terasinazailahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona izay gastrany. fiderana sy firavona ny atsika Eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. fiderana Fiderana sy firavona ny atsika eto anio fa eto ny tompo mpanjaka. Andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny Andao ira sy ovy ali andao hoe ira Iobiko andihe fa eto ny mpamonjy atsika. andao Andao hoe ira Iobiko andihe andao ira mafy alleluia ho an'ny tompo androany alleluia. Mankalaza anao zay Jesosy feno fiderananao Jesosy ny fonay androany. Nampiasainay Jesosy ny feo anay, Jesosy ny tananay fiderana ho anao Jesosy ho anao reny. Ny aminay mitolo mihitsy Jesosy ny atolotra ho anao androany satria feno fakasana ho anao zay Jesosy. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy.
Andro ny tompony tananao andro antera. Milan now, my
Jesosy tena milanao tokoa Jesosy ny androm-piainanay andro. Ianao lery any Jesosy ny afaka nova anay Jesosy. Mety hoe volonté Jesosy ny aty aminay fa ny herinao ihany Jesosy ny havitan'izany. Tsy ny herinay tsy tanjakay Jesosy fa fahasoavanao Jesosy. Milanao ny androm-piainanay Jesosy. Mila fanatrehanao zay Jesosy. Alléluia. Oui, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. Iram funo zany droit. Milana ua. Milana ua. Milana. Oh oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Je m'efface dans ta présence. Je m'efface dans ta présence. À tes pieds, le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je m'efface dans ta présence. Je m'efface dans ta présence. À tes pieds, le cœur brisé. Essa atena no Jesus. Fais ton œuvre dans ma vie. Acho ajuda tu puntana na outro ande, na família na Oh, Jesus. J'ai besoin de toi. Si ma vie t'a aidé, ça aide toute famille non. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, ta grâce.
Dorentsika ihany zany iry zany ho fideranao an'Andriamanitra. Nitanaku
hujafanatisha manipufunija kanaweranu veluna tupunyana sifa wetunya kacha Kambana aminao tokoa zay tompo. Tsara tompony eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Mahafinaritra tompony tafaray aminao Jesosy.
Izao ny faniriako. Izao no faniriako. Izao etaetako, izao literana tupo umekwana tupo umekwana fusifana wana utimizive wana utimizive ijanjareraka simale mitu yanao mananala ruai yanao mananala tupo tupo umekwana fusifana wana utimizive ijanjareraka simale mitu yanao manalala yanao manalala yanao manalala nuai teso iroya tupo umekwana tupo umekwana fusifana wanautimi sife ijanjareraka simale mitu yanao manolala nuai yanao manolala tupo tupo umekwana fusifana farazana Bwana itagana Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ,
Andao te kama fuam tumtsika androany. Afaka mastoerana. Afaka mastoerantsika. Misaotra ny tompontsika fa mbola afaka hanao fanatitra androany. Amen. Nisy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3:4 hoe nakasitran'Andriamanitra ny fanatitra Abela. Alleluia. Ary izany no hitantsika hoe izay fanatitra efa nomaninao ho atolotra androany engany eo akasitran'Andriamanitra tahaka ny fanatitra Abela. Fa raha tsy izany dia ho zava-poana fotsiny no hanaterantsika fanatitra eto. Andriamanitra mandinika ny fotsika tsirairay avy diniany ny fotsika hoe ohatry ny ahoana tokoa ny fotsika izay hitondra ny fanatitra eo anatrehany. Tsy mijery ny habetsany izy na ny akeliny fa ny fo manolotra. Ny fotsika manolotra feno fakasitranana n'Andriamanitra nitahiny atsika nandritra nyity taona ity, nanasitranany atsika, nanomezany atsika ny rivotra iainana, niarovany atsika, nitantanany atsika tamin'ny tanakavanany fahamarinany, nanazavany lalantsika isan'andro isan'andro. Mo tsy mendrika ve ho fanatitra ho ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe fanatitra mba ho akasitrahany. Tsy hoe isava-poketra fotsiny tsika dia haka an'izay dia ho alaintsika ao, na hoe vidam-bombo ty dia le famerim-bola no atao ao, fa engany mba le tena fanatitra izay ho akasitrahan'Andriamanitra no aterinao androany, no aterintsika tsirairay avy androany. Alleluia. Manao vavavaka mihitsy ny ao anatin'ny fonao hoe Jesosy eo, tena ampianaro aho hianolotra ny tsara indrindra ho anao. Ampianaro aho Jesosy tena hiakasitraka anao amin'ny alalan'ny fanatitra ihany koa, satria fanompona an'Andriamanitra daholo izany. Kandaontsika androany hitsangantsika hanolotra fanatitra tsika ho an'ny tompo ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy no mpanjaka antsika androany. Amen. Ary ny fiainantsika rehetra mandrakizay dia andaontsika hitsangana dia hanolotra ny fanatitra eo anatrehany. Na 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 na
Alléluia. Tsara ny tompo a. Dia minao fafaly ianao androany. Amen. Nandeha ho an'ny tompo ianao teo tanatin'izay ery zay a. Na dia reraka ary faraparan'ny taona angambany fa minao fa amianao hery ny tompo e. Amen. Tonga fotoana andrisantsika ny tenin'Andriamanitra isika zao a. Amen. Dia sokafo ny fonao androany. Sokafo ny fonao satria fantatro hoe iteny indray ny tompo a anambara ny fony a, anambara ny sitrapony amintsika satria amin'ny alalan'ny teniny a no araka ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny alalan'ny teny rehefa ny tenin'Andriamanitra dia ary ny zavatra rehetrarehetra. Dia zany teny zany dia mbola apitan'ny tompo ihany amin'izao fotoana izao ary anamboarany atsika, anavaozany atsika, anitsanany izay mbola mety ahitsana rehetrarehetra, ampahirezany atsika. Dia hosokafo ny fonao aza vela hisy latsaka ny tenin'Andriamanitra fa zay napetraky ny tompo anatin'ny mpanompony a dia raiso androany. Dia angataon'ny tompo hoe tompo omeo hery akatoa an'izany teny zany satria ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no zava-dehibe ahafahantsika tena andeha ary mbola andeha eo amin'ny tompo a. Dia raisitsika alatory a tondra ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ndao ataontsika aloha le hira hoe mpanjaka ny fahasoavanao no tojo a izao. Dia mino fa faly teo ny teny hoe faran'ny taona zao dia reratreraka fa tsy tokony reraka amin'izao faran'ny taona zao fa mila manafy hery tanteraka tsika. Amen. Ary zao ny fotoana tena tokony hanafitsika hery tanteraka ny ara-panahintsika satria amin'izao ihany koa ny fahavalo ny tena miasa indrindrany ezaka ny sarika atsika hivoaka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia andao tena metraka tsika afaka mipetraka eo tsika fa ny angatany tompo amintsika tena sokafo ngeza be ny fotsika dia andao ametraka ny tompo mpanjaka isika androany. Halleluja. Halleluja. Lazao hoe ety ao ambany fiandriananao ambany fiandriananao ao ambany fiandriananao lazao hoe tompo zaro ny fahasoavanao ao zaro ny fahasoavanao ity ao lazao hoe miaika ao fampanota tompo miaiky fampanota lazao hoe zaro ny rany Jesosy. Halleluja. Nandray fitiavana ambony kiravia mina ny ainao natolotra
mafy any tompo androany. Alléluia. Sokatra ve ny fonao any tompo androany? Est-ce que ton cœur est ouvert pour le Seigneur aujourd'hui? Satria ilainao misy sokatra ny fonao afaka mahazo toerana. Parce que tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Tsara ny tompo raha lasianabavy. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Araka ny tenin'ny rahalafaly teo a, Et comme le frère Fali a dit tout à l'heure, tokony tsy mangatsiatsika isika. nous ne devons pas être refroidis. Azay no antony amaizan'ny tompo atsika ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity a, Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne sa parole aujourd'hui, mba ahafahantsika tena tafiomana amin'izao vaninandro farany zao. afin que nous puissions être prêts en ces derniers temps. Amen. Amen. Mila mafana ho an'ny tompo isika, zélé pour le Nous Seigneur. devons être zélés pour le Seigneur. Amen. Mila mirehatra ho an'ny tompo isika. Nous devons être fervents et être zélés pour le Seigneur. Amin'izao farany taona izao raha zay ny araka ny tenin'ny ranabavy Gina teo a, Et comme la sœur Gina a dit tout à l'heure, en cette fin d'année, raha araka ny calendrier an'olombelona moa zany a, selon le calendrier de l'homme, fa kosa raha ny calendrier an'Andriamanitra mais selon le calendrier de Dieu, dia tena vaninandro farany zao. nous sommes dans les derniers temps. Fa hiampita ny 2026 indray zao tsika zao, Mais nous allons passer à l'année 2026. dia tsy fantatra hoe manamarika inona aminareo a rehefa mandalo taona ohatr'izay isika, miampita taona tahaka izay isika. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous marque quand on passe d'une année à une autre. Fa manamarika zany ho anahy manokana, Mais pour moi, ça me marque. manamarika zany a ny fahelantsika ao amin'ny tompo. Cela nous marque notre ancienneté dans le Seigneur, Fahelantsika ao amin'ny tompo. notre ancienneté dans le Seigneur. Dia nefa aiza ho aizitsika ankehitriny raha lasianabavy. Mes frères et sœurs, où sommes-nous aujourd'hui? Ara-panahy, Spirituellement, ara-panahy ny resaka raha lasianabavy. on parle spirituellement parlant. Andao isika tsy resaka amin'ny hoe nahazo asa ve isika, Allons ne pas dire nous avons eu un travail na nanambady isika, ou bien nous nous sommes mariés. ny zavatra rehetra hita maso ivelany, Tout ce qu'on voit à l'extérieur. fa ny fahelantsika ao amin'ny tompo ankehitriny. Mais notre ancienneté avec le Seigneur, dans le Aiza ho Seigneur, aizitsika ankehitriny. où sommes-nous Teneny eo akaikinao actuellement? hoe aiza ho aiza ianao ara-panandro. Dis à ton voisin ou ta voisine, où es-tu spirituellement? Ary izay mihitsy mantsy ny taridalan'ny tompo amintsika androany a, Et c'est la directive du Seigneur aujourd'hui ampatsiaro atsika, pour nous rappeler, ampatsiaro atsika raha lasianabavy pour nous rappeler, frères et sœurs, fa kristianina isika, que nous sommes des chrétiens, natson'ny tompo isika que le Seigneur a appelés hiaina toe-panaraka an'Andriamanitra. pour vivre un état d'esprit selon Dieu. Firifiry a ny olona ela tao amin'ny tompo. Combien sont les gens les anciens, Ny fahelan'ny olona anciens, tao amin'ny tompo, l'ancienneté. l'ancienneté d'une personne dans le Seigneur? Misy olona efa tena ela tao amin'ny tompo, Il y a des gens qui ont été avec le Seigneur depuis longtemps, fa mbola tsy mahavita manombo ny nofiny ihany izy ho amin'ny famonoany ny vadiny. mais ces personnes n'arrivent pas à renier, à crucifier sa chair Tsy mamono ny vadiny, pour ne pas battre sa femme. battre sa femme. Fa ela ao amin'ny tompo isika, manana atao hoe ancienneté ao amin'ny tompo isika, Nous avons une ancienneté, ça fait longtemps qu'on est avec le Seigneur, fa tsy mahavita manombo ny nofontsika isika. mais on n'arrive pas à crucifier notre chair. Misy olona raha lasianabavy vita batisa. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont baptisés. Tsy haiko na tsy mazava amin'ilay olona hoe inona marina ny hevitry ny batisa. Je ne sais pas si c'est clair pour ces personnes, c'est quoi le baptême exactement. Fa tamin'ny farany teo isika nanao batisa raha tsy diso aho a. Mais la dernière fois, nous avons eu un baptême. Tao alohan'izay ihany koa nisy taondra la Joseph tatia nanao batisa ihany koa Mais tsika. avant cela, le frère Joseph était ici, nous avons fait un baptême. Dia ny zavatra ny interpellé, zavatra tena nakasika tamin'ny zavatra ny teneny a. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, d'après ce qu'il a dit, Dia ho sisy
Est-ce que la personne est vraiment née de nouveau? Tena niova fo marina, converti marina ve le olona. Est-ce que la personne est vraiment convertie? Tena vonina marina ve le olona andevina ny fiainana dia hiaina fiainam-baovao. Est-ce que la personne est prête pour vivre une vie nouvelle? Fa zany raha lasianabavy mahatonga ny fiainana mahakristianina ohatran'ny soso fiteny azy, ohatran'ny sady tsy mafana tsy mangatsiaka Et c'est pour ça qu'il y a une vie chrétienne tiède, sady tsy mafana tsy mangatsiaka, dans la tiédeur, manao mamevana ny nofiny hatrany qui nourrit sa chair hatrany hatrany. davantage. Fa nefa raha lasianabavy tsika dia natsony ny tompo a Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés hankato azy, pour l'obéir, hankato azy, hankato ny teniny. obéir à sa parole. Amen. Amen. Za tsaroko tsara tamin'ny andron'ny fivavahapoko a, Je me rappelle quand je me suis convertie, za tsy nahalala fivavahana zany mihitsy. je n'avais pas de quoi? De religion. Tsy nahalala an'izany protestant, katolika sy ny Je ne ambiny zany. savais pas les branches, les protestants, les catholiques. Fa olona tsotra nandeha tamin'izao niaina amin'ny maha-izy ahy fotsiny a, Mais moi, je vivais comme je suis maha-olombelona. en tant qu'humain. Ary tena fahagagana raha ho anahy manokana ny fivavapo a, Mais pour moi, personnellement, quand on est converti, c'est vraiment un miracle. dia zao ny zavatra nitranga rehefa niova fo a, Et ce qui s'est passé quand je me suis convertie, tena niova tanteraka. j'ai changé totalement. Tia mozika roka be a taloha a, J'aimais bien les musiques rock, fa tonga dia lasa voakasiky ny hiran'ny tompony foko dia lasa tia hira malefaka be indray mais avy mon eo. cœur a été touché par la louange du Seigneur et j'ai aimé les musiques calmes, douces. Dia lay hitanareo le expression ana adoration Et tena vous- nakasika ny foko. Et vous voyez l'expression de l'adoration, cela a touché mon cœur. Tena rehefa mare olona tena henoko hoe tsy hira fa maheno olona s'exprimer amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra. Et j'entends vraiment une personne qui s'exprime et qui adore Dieu, qui parle à Dieu. Tena matsapa mihitsy hoe tena miaika an'Andriamanitra io olona io. Et je ressens que cette personne accepte vraiment le Seigneur. Tamin'izany andro zany a, À cette époque, dia tena voatsindrona ny foko. mon cœur a été interpellé. Ary misy zavatra anankiray teneniko anareo a, nanisany nikasihan'ny tompo ana voalohany a, Et il y a une chose que j'aimerais vous partager. La première chose à laquelle le Seigneur m'a touché, dia le hiran'Riza Rasolo Raibe iny hoe c'est le chant de Riza Rasoul Jaipé qui dit novelary ao am-poko ankehitriny. Iny hira reko voalohany indrindra, hira fivavahana. c'est la première chanson chrétienne que j'ai entendue. Dia fantatra fa tamin'ny andro anankiray Et je sais que ce jour-là, tena natsapako hoe lavitra ny tompo, hay hoe misy zany Andriamanitra zany. j'ai ressenti que j'étais loin du Seigneur. Ah, il y a un Dieu en fait. Dia nanomboka tamin'izay aho voakasika any amin'ny tompo a. Et à partir de ce moment, j'ai été touchée par le Seigneur. Tsy niova fo tao am-piangonana Je ne me suis pas convertie à l'église, fa niova fo tao an-trano. mais je me suis convertie à la maison. Zany rehetrarehetra zany dia fahagagana souveraineté an'Andriamanitra, mahamasy mandidy an'Andriamanitra. Et tout ça, c'est un miracle et qui montre la souveraineté de Dieu. Iza moa tany am-pefilo kely tany Qui suis-je, moi, qui étais un peu flou, no kasihan'ny tompo hoe que le Fidin'ny tompo, Seigneur mitendren'ny tompo. a touché et le Seigneur a choisi. Amen. Amen. Dia raha natsapany zany dia tena nisy fiovapo teo amin'ny fiainako raha lasianabavy. Et si j'ai ressenti cela, mon cœur a changé, frères et Tena sœurs. convertia raha Je lasianabavy. suis convertie, frères et sœurs. Ary a lasa tsy nisy zavatra natakaloko an'ny tompo intsony. Et je n'ai rien. Tsy nisy zavatra natakaloko an'ny tompo intsony. Je n'ai pas changé le Seigneur contre autre chose. Amen. Amen. Fa naleoko tena nanao an'ny tompo voalohany ho zava-dehibe indrindra. Mais j'ai considéré le Seigneur comme en premier lieu. Tsaroko tsara classe de terminale tamin'izany. Je me rappelle en classe de terminale, Tena tonga dia tsy menatra zany ianao mitorony filazantsara amin'ny mpiara-mianatra. je n'avais pas honte d'évangéliser auprès des étudiants.
rehefa tonga mipôzy amin'ny satria misy taona amin'ny rava am'roambe folo dia miditra amorona amiray a Il y a les moments de pause déjeuner. Des fois, on termine à midi, on commence à 13h. dia manoratra hoe tianao jesosy ngeza be eo amin'ny tableau Et j'ai écrit au tableau, je t'aime Jésus. zany ny zotim-po zany ny hafana-po tamin'izany C'était mon zèle à cette époque. tao an-trano ro miora mbola tsisy niova fo À la maison, Miour, elle n'était pas encore convertie. fenoko verseny tao an-trano teo amin'ny varavarana J'ai rempli des versets à la porte de tena notre niova foa raha maison. lasianabavy Je me suis convertie. miora zao mihitsy ny teny anao hoe C'est Miour même qui m'a dit, secte tu es une secte. fa saorana ny tompo a fa nisy taona koa nanana fahafana nanasa miora Mais on remercie le Seigneur, j'ai pu inviter Miour. dia niova fo koa miora Et Miour aussi est Alléluia. converti. amen Amen. dia zany zavatra zany a tsy haiko hoe tsapany taranaka ny génération aty ariana ve Et ça, je ne sais pas si la génération actuelle ressent cela, ny tena fiovam-po marina la vraie conversion. tokony tsy atakalotsika nininina On ne devrait pas échanger ça avec autre chose. marina tsy tanteraka tsika mbola manana fahalementsika C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos manquements, nos faiblesses. fa raha tena niova fo marina tsika raha lasiana Mais bavy si a nous sommes vraiment convertis, frères et sœurs, dia mitodika foantsika ny any amin'izay niandohantsika et on regarde toujours là où nous avons commencé. na dia misy taona tsika lavo solafaka Et même si nous chutons parfois, amen Amen. dia tsy misy atakalotsika nyzay fiovam-po izay firaisantsika zay fiombonantsika sy fihavanantsika amin'andriamanitra Nous izay n'allons pas échanger cette unité, cette conversion tsisy avec autre atakalo koa raha chose. lasiana bavy an'izany tsy misy atakalo an'izany Je ne vais pas échanger ça contre autre chose. amen Amen. azay ny apolisihako atsika hoe raha niova fo marina tsika ankehitriny Et c'est pour cela que je vous exhorte, si nous sommes vraiment convertis, tsika raha lasiana bavy azo lazaina ihany hoe fiangonana instruit fiangonana ampitaovana araka na tenin'andriamanitra frères et sœurs, on peut considérer que notre Église est instruite selon avec la parole de Dieu. mareny fampianarana tsy misy kilemy Nous entendons la sainte doctrine, fa tokony raisitsika mpamatorany reny mais nous devons prendre cela au sérieux. tokony tsy manao fiainana ho kristianina tsika ohatrany hoe option Nous ne devons pas considérer Safidy. notre vie chrétienne comme une option, hein, safidy comme une option, fa tena tokony ho zavatra rehetra amintsika izany mais il faut que ce soit pleinement pour nous. amen azay no ny tena mila tena iainantsika marina ny fiainantsika miaraka amin'i Et c'est jesosy pour cela que nous devons vraiment vivre cette vie avec Jésus, miaina an'izay fiainan'izay marina teneny eo akaikinao hoe vivre iaino a- cette vie. Dis à iaino ton ma voisin ou ta kristianina voisine, vivre cette vie chrétienne. iaino le fiainana makristianina Vis cette vie chrétienne. tsy eto ihany Ce n'est pas seulement ici, fa na any am-piasana ianao na ao an-trano ianao mais même au travail ou même si tu es chez toi, iaino eo anatrehan'ny zanakao ianao iaino zany vis cette vie avec tes enfants. za nisy taona mifona tamin'izy da tamin'ny satria nisy taona reraka be tamin'ny herinandro Il y a eu un moment, cette semaine, je me suis repentie envers mes enfants parce que j'étais très fatiguée. dia lasa somary irité akizitina Alors j'ai été irritée envers eux. dia alohan'ny atory a tsy Et- tiako zareo a atsapa hoe fa nanina ary dada ny kizitina be Et avant de dormir, je n'aimerais pas qu'ils ressentent pourquoi papa est tellement irrité. dia tena nanetry tena satria ny tompo mihitsy namangy ny foko Alors je me suis humiliée parce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a interpellée. dia niteny tamin'ny aidana niteny tamin'ny oana mifony dada ho fa somary kizitina Alors j'ai dit à Eden et Johan, papa vous demande pardon parce que j'ai été irritée. hitanareo ndraindray na zavatra kely oatra zany ara dia efa tsy vitany kristianina manao azy Vous voyez, ankehitriny même les choses minimes comme ça, les chrétiens n'arrivent pas à le faire actuellement. satria mahazovana loatra ny nofo ankehitriny Parce que la chair prend trop la place. ty zavatra anisan'ny teneniko foana Il y a une chose que j'ai toujours dit. maninontsika toriny eto foana Pourquoi on nous prêche toujours ici?
hoe mitondra ny azo fijaliana miara-miaritra amin'ny Kristy porter la croix, souffrir avec le Christ. fa lasa atao tsaintsika fotsiny zany zavatra Mais ça devient juste une connaissance pour nous. fa rehefa eo amin'ny côté pratika eo amin'ny fampiarana isika Mais quand on les pratique, dia tsy vitatsika le izy on n'y arrive pas. eo anatrehan'ny vaditsika isika Face à notre femme ou notre mari, eo anatrehan'ny fakam-panany ampiasantsika face aux tentations au travail, tsy vitatsika raha lasa anabavy frères et sœurs, on n'y arrive pas. fa niova fo ve tsika sa tsy niova fo e Mais est-ce qu'on est vraiment converti ou non? mila aseho atsika ny fiovam-potsika raha lasa anabavy Notre conversion doit être vue, nous devons montrer cela. mila fantatry ny olona ny fiovam-potsika Notre conversion doit être connue par tous. amen na Amen. manomboka ao an-trano azy Ça commence à la maison. amen Amen. mila fantatry zany Cela doit être connu par tous. ary zay fiovam-po zay a dia arahany fankatoavana Et cette conversion est suivie par l'obéissance. ary zay ny loha hevitra ny ten'andriamanitra atsika androany a C'est le thème de la parole de Dieu d'aujourd'hui. hoy tsisy hoe aoka ho relaza amin'ny olona rehetra ny fankatoavanareo Que votre obéissance soit connue par tous. aoka ho relaza amin'ny olona rehetra ny fankatoavanareo Que votre obéissance soit connue de tous. tenin'ny paoly zany a ao amin'ny romanina C'est Paul qui a dit cela dans Romains. dia jerentsika ny fomba nitondran'ny paoly ny zavatra rehetrarehetra Et allons voir comment Paul a considéré cela, a conduit tout a cela conduit tout cela. satria raha lasa anabavy nisy karazana kristianina Parce que, frères et sœurs, il y a plusieurs types de chrétiens tamin'izany vaninandro zany à cette époque izay nilana nitondra équilibre paoly nitondra fifandanjany paoly dont Paul a besoin de porter un équilibre. ary tena za tena misaotra ny tenin'andriamanitra Et moi, je remercie la parole de Dieu satria tena manazava ny fiangonana ankehitriny parce que cela éclaire l'Église en ces Alléluia. derniers temps. Alléluia. nisy fiangonana voalohany efa tonga ohatra ho atsika L'Église primitive est un exemple pour nous. ary tiany tompo isika tena anahaka ny ohatra sy ny fahalemena izy ireo a sy ny hoe taiza hoaiza nalavony izy ireo Et le Seigneur veut que nous prenions exemple sur eux et voir où est-ce qu'ils ont chuté. dia nivelary ny tompo amintsika mazava be ny teniny Et le Seigneur nous éclaire sa parole à nous. amen Amen. ao amin'ny romanina ny vakitsika Nous allons lire dans Romains, tantara kely fotsiny a mahakasika ny romanina juste une petite histoire par rapport aux Romains, mba afantarantsika ho inona ny contexte dia inona ny votoatiny mahatonga amin'ny paoly a miresaka ao anatin'reto taridalana vitsivitsy reto a afin de connaître le contexte et pourquoi Paul nous parle, nous conduit à ces paroles. zavatra mila fantatsika dia zao hoe nisy karazana kristianina anankiroa tao a roma Ce que nous devons connaître, c'est qu'il y a deux types de chrétiens. nisy an'ireo a jiosy tao a zay niova fo Il y a les juifs convertis dia nisy ihany koa tao a an'ireo jentilisa zay voavonjy tsy nisy lalàna et les païens sauvés sans la loi. dia za mahita hoe ny fiangonana Et moi, je vois que l'Église, ohatra ny manantonantona kokoa satria tsika jentilisa raha teo fa nitarataratra ny fiangonana ankehitriny zany mais l'Église Ni se indiqué. rapproche beaucoup plus si on l'image en fait, Oui, oui. voilà. dia zao hoe manaraka an'reto jentilisa voavony L'Église en ce moment se rapproche de ces païens sauvés sans la loi. ny jiosy ny hevitra Les Juifs, ils pensaient, satria nanana lalàny mosesy izy ireo zay lovany parce qu'ils ont eu la loi mosaïque qui sont leur héritage, dia nieritreritra izy ireo amin'ny alalan'ny lalàna no mahavonjy anay satria izay manana ny lalàna et ils ont pensé qu'ils seront sauvés à travers la loi parce qu'ils ont la loi. dia teo anaty an'ity fiangonan'ny roma ty ihany koa nefa nisy an'ireo jentilisa tsy nanana ny lalàna tsy jiosy zany Mais à travers cette église à Rome, il y a eu les païens qui ne sont pas des juifs dia voavonjy izy ireo et ils sont sauvés, fa tsy nisy lalàna mais il n'y avait pas la loi. eo amin'izay sehatra anankiroa zay a samy diso izy rorotsiny Et les deux, que ce soit les juifs et les païens, ils ont tous tort. Tous les deux. jiosy a nieritreritra hoe ho amarinina amin'ny lalàna izy ireo a Les juifs pensaient qu'ils sont justifiés par la loi, fa ny jentilisa kosa dia nieritreritra mais les païens, ils ont pensé
hoe zay a de efa mino vavony zay fa tsy mila makatoa Hein, nous sommes croyants, mais nous n'avons pas besoin d'obéir. zay mihitsy anefa nitaratry ny fiangonana ary atao hoe zatra ny krina amin'ny majentilisa Et c'est à cette image que l'Église se présente, et c'est un reflet de... Parce que nous sommes aussi des païens convertis. de ohatrany hoe mino ny olona voavonjy ny olona Et comme si les gens sont sauvés, et ils sont Fatsarara croyants, hevitra ny ambiny. mais ils ne considèrent plus le reste. tsy mampanina ntsony nahoana ny toe-panahiko Cela ne me fait rien par rapport à mon état d'esprit. zay mahatonga ny paoly miresaka ny eo amin'ny romanina Et c'est pour cela que Paul parle dans Romains. ozy fahasoavana ataonareo tsiny anotana fialatsiny anotana Que la grâce est une excuse pour vous, pour andehananareo Péché. araka ny nofo pour marcher selon la chair. fa raha lasianabavy Mes frères et nantsona sœurs. isika ankatoa an'andriamanitra Nous sommes appelés à obéir à Dieu. amen Amen. andovaka itsika ny romanina toko fahinambin'ny folo Allons lire dans Romains chapitre 16, teny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo mivakiko andininy fahinina amin'ny roapolo azafady au verset 26 jusqu'à 29. vakiko daholo aloha dia avy eo mamaky mialy avy C'est eo combien? Romains 16 verset 19 jusqu'à 26 jerenareo ty tenin'ny paoly ty zay isotomantsika ny taridalan'ny tompo androany fa efa niely a any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo rehefa mahita hoe fanarahanareo a zay ny andika amin'ny baiboly tenin'ny malagasy azy fa obéissance ny dikany eo amin'ny teny frantsay fakatoavana zany amen fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo ary faly aho noho ny aminareo satria tiako endry amin'izay tsara ianareo ary tsy aro amin'izay ratsy fakelo miana Au verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. ozy izy hoe efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo Il est écrit, votre obéissance est connue de tous. amen Amen. satria reto romany reto a dia tena hoe naneo an'izany satria rehefa nitondra an'izay équilibre zay rehefa nitondra an'izay fifandajan zay paoly a Parce que ces Romains ont montré cela, parce que quand Paul a amené cet équilibre, any amin'ny romana toko voalohany izy vakitsika rehefa eo au Romains chapitre 1er que nous allons lire plus tard, fa nanazava mihitsy paoly hoe ny finoana ozy izy dia tokony arahana inona arahana et fakatoavana Paul a bien expliqué que la foi doit être accompagnée des œuvres. amen Amen. obéissance Obéissance, obéissance. tokony arahana fakatoavana ny finoana La foi doit être accompagnée d'obéissance. satria isika raha lasanabavy a ndre mianina hoe za efa voavonjy ny tompo maimay pona Parce que parfois, nous, frères et sœurs, nous disons, non, moi je suis sauvé gratuitement. samy nanana ny fomba nkasihan'ny tompo atsika sika tany hoany Le Seigneur nous a touchés de différentes manières là où ohatrany nous aty ohatra ny étions. teneniko atsika hoe tena fanendren'andriamanitra prédestination an'andriamanitra hoe tsy ory aria lavitra ria fa hovidiko kasiako tsotra zao Comme pour fotsiny moi, quand je vous ai partagé, c'était une prédestination. Tu étais loin, mais je vais te choisir. amen Amen. tsika ihany koa samy manana ny tantarantsika isika Et nous, rehetrarehetra chacun de nous aussi, nous avons tous notre histoire. fa aiza ho aiza amin'izay a raha nomena finoantsika aiza amin'izay ny fanarahantsika aiza amin'izay ny fakatoavantsika Mais si on nous a donné la foi, où est notre obéissance? fa ozy izy eto hoe efa niely any amin'ny olona rehetra laza ny fanarahanareo Mais ici, il a dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. ary faly aho noho ny aminareo izy isy paoly Et Paul a dit, je me réjouis donc à votre sujet, satria tiako hoendy amin'izay tsara ianareo car soyez sages en ce qui concerne le bien ary tsy aro amin'izay ratsy et purs en ce qui concerne le mal. dia ny andininy fa efatra amin'ny roapolo ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy zay zany ny tahiran'izy ireo dia niny ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy amen Amen. Au verset 24 Au verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. izay Amen. mitahiry azy ireo zay mipréserve azy ireo C'est cela qui les a préservés.
maneho amintsika zany fa mila ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika Cela raha nous nasana montre que, frères et sœurs, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. amen Amen. ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsaraka sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafy natin'ny fahagola Au verset 25, à celui, 24 c'est 25 pour moi, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. ah oui ok 20 à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. jereo izy izy a ilay filazantsara izay voafina fahagola lay fitorianan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara kosa izy Paul Paul a dit l'évangile, la prédication de Jésus-Christ izay voafina efa tamin'ny fahagola izany jerenareo conformément tsara à la révélation du mystère caché pendant des siècles. fa Frères et ankehitriny a sœurs, tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra dia itsika gentilisa ahatonga fanekena finoana mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. amen Amen. mazava be ny tenin'Andriamanitra La parole de Dieu est claire, frères et ozy izy sœurs. hoe tsara kosa izy Paul izay voaraiko L'évangile que j'ai reçu sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy et la prédication de Jésus-Christ, izay no nitahiry anareo izay no mipreserve anareo c'est cela qui vous préserve. izany fitorianan'i Jesosy Kristy sy izany filazantsarako zany ozy izy Paul a Cet évangile et la prédication de Jésus-Christ selon Paul, zany zavatra zany izay voafina tamin'ny fahagola cela était un mystère caché pendant des siècles. fa efa naseho kosa ankehitriny Mais cela est manifesté maintenant. ka nampahafantarina amin'ny firenena rehetra Et cela a été connu par toutes les nations mba hatonga fanekena finoana mba hisy obéissance à la foi zany afin qu'elles obéissent à la foi, qu'il y ait une obéissance à la foi. amen Amen. raha lasiana bavy Frère et miteraka sœur. inona ao antsika ny tenin'Andriamanitra La parole de Dieu nous fait naître quoi à l'intérieur de nous? fa ozy izy hoe matona ampahafantarany zany ankehitriny Mais si cela était manifesté maintenant, dia hatonga fanekena amin'ny finoana cela mène à l'obéissance à la foi. fa ny kristianina ankehitriny raha lasiana bavy Mais les chrétiens en ces derniers temps, frères et manao sœurs, tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra na dia taolana be aza ny tenin'Andriamanitra na dia ventikanina be aza ny tenin'Andriamanitra même si la parole de Dieu est une nourriture solide, les chrétiens ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils prennent ça à la légère. dia tsy mandray an'izany izy ireo a tsy mahatonga fanekena amin'ny finoana ao anatin'izy ireo zany Cela n'emmène pas une obéissance à la foi en eux. tsy mahatonga fanekena finoana Cela ne mène pas une obéissance à la foi. raha ny filazantsarako sy ny averika any izy raha ny filazantsarako a Mais sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy Mais je répète encore, Paul a dit, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, nampahery an'ireto romaniny reto pour encourager ces Romains, nampirisika azy ireo nitaiza azy ireo pour les exhorter. amen Amen. io anefa ozy izy dia voafina tamin'ny fahagola Mais il a dit que c'est une révélation, c'est un mystère caché pendant des siècles. fa naseho amintsika kosa ankehitriny Mais cela est manifesté à nous maintenant. ho antsika fiangonana Pour nous, l'Église, mba hatonga fanekena ny finoana obéissance à la foi pour mener à l'obéissance à la foi. amen Amen. raha lasaina bavitsika tsy ampy fankatoavana indraindray Frères et sœurs, nous manquons d'obéissance parfois. tsy manondry tanana nizaniza Je ne pointe du doigt personne, fa eo amozanan'Andriamanitra tsika ankehitriny mais nous sommes sur la balance de Dieu. tandao tsika tsy hanamafotsony azaty zany tompo Allons ne pas endurcir notre cœur en disant non, c'est pas moi, Seigneur. fa mila za tsy teny akory hoe mila miakatra étape kely anankiray ianao fa tokony tonga dia manam-piretana be ianao Je ne veux même pas dire que tu devrais monter vers une petite étape, mais il faut que tu aies un zèle. satria raha mazava aminao ny tenin'Andriamanitra Parce que si la parole de Dieu est claire pour toi, dia izany no takian'Andriamanitra amintsika c'est ce que Dieu réclame en nous. amin'ny zavatra kely eo amin'ny fiainantsika ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra Dans les choses minimes dans notre vie jusqu'aux plus grandes. dia amin'izany nianarantsika amin'ny tompo Et c'est pour cela que nous suivons le Seigneur, nianarantsika amin'ny tompo que nous apprenons du Seigneur. amen Amen.
raha ohatra ka amin'izany atsikatsika tsy mahay mangata-pamelana akory. Si même auprès de nos enfants, nous ne savons pas nous humilier et demander pardon, ahoana no ahafahantsika manety tena amin'ny tsy haiko rahalahy na anapafintsika. comment pouvons-nous nous humilier face à nos frères ou à nos sœurs? Mila mamono ny tenatsika isika. Nous avons besoin de faire mourir notre chair. Ary io naiza naiza io rahalahy sy anapafy na ny ampiasany ianao na ny ampianarany ianao na miara-manasa lamba ianao na miaraka manao inona amin'ny olona Et ianao. cela, c'est partout, que ce soit à l'école, au travail ou quand tu laves les linges, partout. Efa niely eny amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo. Votre obéissance a été connue de tous. Amen. Amen. Zany rahalahy sy anapafy ny tokony fiainan'ny kristianina ankehitriny. C'est la vie que les chrétiens devraient avoir en ces derniers temps. Zany ny fiainana mila ananan'ny kristianina amin'izao vaninandro farany zao. C'est ce style de vie que nous devons avoir, nous les chrétiens, en ces derniers temps. Ndao tsika hivadika kely any amin'ny Romanina. Nous allons, Romanina toko voalohany. nous allons lire dans Romains chapitre 1er, Dia ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. au verset 5 à 8. Dia izao no lazainy, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena finoana, satria ny asa fanompon'ny apôstôly Paoly dia ozy izy hitondra fanekena amin'ny finoana ho an'ny jentilisa. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parce que... Satria zay ny apôstôlat zay ny asa fanompon'ny apôstôly Paoly. Parce que c'est ça, c'est à cela qui est l'apostolat, Dia hitondra fanekena amin'ny finoana ny jentilisa rehetra. pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tsika rehetra zany rahalahy sy Et anapafy. c'est nous tous, frères et sœurs. Ary io fahazavanao amin'ny Romana io ny tiany Paoly apôstôly ambara amintsika Et cet ankehitriny. éclaircissement en Romains, c'est à cela que Paul veut nous dire en ce moment. Tiany Paoly sokafana ny saitsika, Paul veut vraiment éclairer notre intelligence, ny masom-panahintsika, nos yeux spirituels, ahitantsika fa tokony manana fanekena amin'ny finoana isika. afin que nous puissions voir, nous devons avoir une obéissance de la foi. Ahatonga fanekena amin'ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ireny voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dia zareo amin'izay ny andinin'ny fahavalo. Et au verset 8, Voalohany, misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa eran'izao tontolo izao nilazan'ny finoanareo. je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Na jiosy na jentilisa zany a, Que ce soit les Juifs ou les païens, tato amin'ity fiangonan'ny Roma ity dans cette église à Rome, dia eran'izao tontolo izao ny finoana izy ireo. leur foi est renommée dans le monde entier. Rehefa jovavolombelona ny amin'ny finoana izy ireo, Quand ils ont témoigné de leur foi, dia eran'izao tontolo izao zany ireo fa nisy olona niova fo reo. le monde entier a connu qu'ils se sont convertis. Dia ao amin'ny Romanina toko fahinambin'ny folo izy tsy nianina tatreo amin'ny finoana io. Et dans Romains chapitre 16, il ne s'est pas arrêté juste par la foi, à la foi, Satria etsika Romanina toko voalohany a, parce que ici nous sommes dans Romains 1er. dia hozy izy efa eran'izao tontolo izao ny finoanareo aloha voalohany indrindra. Il a dit en premier lieu, votre foi est renommée dans le monde entier. Fa ao amin'ny Romanina toko fahinambin'ny folo ny andin'ny fahasivy ambin'ny folo izy a, Mais dans Romains chapitre 16, verset 19, hozy izy amin'ny olona rehetra niny ny fanarahanareo ny fankatoavanareo. votre obéissance est connue de tous. Zany hoe ao aorianan'ny finoana Et dia donc- misy inony misy fankatoavana. Et donc, après la foi, il y a l'obéissance. Fa ny kristianina ny jentilisa isika fiangonana ankehitriny Mais nous, les chrétiens, les païens convertis, nous, l'Église actuellement, lasa ohatry mandeha amin'ny fomba mpivavahana isika. nous marchons dans la religion. Tonga eto foana tsika isaky ny lahady, Nous venons ici tous les dimanches. nandritra ny 20 taona tsika niova fo, Ça fait 20 ans que nous sommes convertis, 5 taona tsika efa niova fo, 5 ans que nous sommes convertis, fa mbola mamono ny vady tsika ihany tsika. mais nous battons encore notre femme.
tsy manana fanetetena isika Nous n'avons aucune humilité. fa naiza raha nandray finoana isika za sura fa ty étape voalohany ty ty dingana voalohany Mais ty partout, si nous avons la foi, et j'en suis sûr qu'à cette première étape, ity hoe ny finoanareo ty mino fa niavatsika rehetra mafantatra fa olona mino isika kristiana isika cette foi, je crois que notre entourage, notre famille, nos amis pensent que nous sommes des croyants. mino fa azonao antoka zany J'espère que tu as cette assurance. ary io ananatsika antoka zato isanjato Et nous avons l'assurance à 100% fa reny zao tontolo zao fa mino isika que le monde entier connaît que nous croyons. Nous sommes des reny croyants, mpiray nous vody avons la rindrina foi. amitsika reny ny avatsika fa olona niova fo isika Nos voisins, nos familles, ils savent que nous sommes convertis. fa firifiry amin'izy ireo kosa mareny laza ny fanarahantsika na ny fankatoavatsika Mais combien d'entre eux connaissent notre obéissance à la foi? raha lasianabavy mila miaina ny filazantsara izy Frères et sœurs, nous avons besoin de vivre l'évangile. satria ny finoana Parce que la foi, ny fiovapo la conversion, tokony hiteraka fanarahana raha lasianabavy cela doit emmener emmener une obéissance. amen Amen. amin'ny fiainatsika tsotra indrindra Dans notre vie simple, ka hatrany mety heverintsika ho sarotra indrindra ou ce que nous considérons comme difficile et qui est dur, mila miteny ny fankatoavatsika il faut que notre obéissance soit connue, parle d'elle-même. amen Amen. raha tsy antsika dia kristianina mpandeha amin'ny fomba mpivavahana ihany Sinon, nous sommes des chrétiens qui marchent dans la religion. za raha lasianabavy rehefa mieritreritra ny fiainako makristianina dia ohatrany hoe mieritreritra hoe miazakazaka zany a Moi, quand je regarde à ma vie chrétienne, je pense comme si je cours vraiment. misy Je fotoana suis tena dans une reraka course. Il y a des moments où je suis fatiguée. misy fotoana mipetraka Il y a des moments où je m'assois. misy fotoana mitomany Il y a des moments où je verse mes larmes. fa tsy maintsy mitsangana Mais il faut que je me lève dia tsy maintsy makato et je dois obéir. amen Amen. ary io ady isan'andro io raha Et lasianabavy c'est un combat de tous les jours, frères et sœurs. firifiry ny fakapana mitranga amintsika mandritry ny herinandro Dans la semaine, il y en a combien de tentations? fa firifiry no mba ezahantsika satria reny aneny maneho ny azakazakitsika e Mais parmi ces tentations, c'est cela en fait qui montre notre course. satria raha vao oharitra isika ka mipetraka eo fotsiny ohatra hoe ahoana moa zany milazan'izany Passif. pasifa na ohatrany hoe tsy mihetsika eo tsika tsy manao ininona isika ny amin'ny fiainantsika fa mamela ny zavatra rehetra anao atsika victime Parce que si nous sommes passifs ou oisifs et nous nous considérons comme victimes, manao antenantsika ho victime amin'ny fakapanahy rehetrarehetra nous nous considérons comme victimes de toutes les tentations. tonga ny fakapanahy fangalarana Il y a la tentation du vol. angalariko ty tompo Oh, c'est trop dur pour moi, je vais voler cela. Seigneur. tonga ny fakapanahy eo anaty amin'ny vaditsika mila manesy tena Il y isika a la tentation face à notre femme ou notre mari où nous avons besoin de nous humilier. teniny anankiray Il y a l'un qui dit, mitendray ny anankiray l'autre qui répond, mekarony monte un peu. miakatra Pourquoi? concert Il y a aussi l'autre qui dit, non, c'est ceci, c'est cela. fa aiza ny fankatoavatsika ao anatin'ireny zavatra ireny Mais où sommes notre obéissance pendant ces situations? fa rehefa matohatra fakapanahy anankiray isika Mais quand nous faisons face aux tentations, dia zao hoe lasa fijona vavolombelona ao atsika zany et cela devient un témoignage pour nous. zavatra iainako zany raha lasianabavy Et je le vis, frères et sœurs. satria mifanamasina mijo vavolombelona isan'andro atao anaty Parce que le Saint-Esprit témoigne de cela à Combien- l'intérieur tous les jours et je le ressens. tsy fanamarina tena akory Ce n'est pas une justification, fa tena mahatsapa mihitsy hoe tompo mais je ressens vraiment, Seigneur, ny fiaretako taminao ma persévérance
fijaliana rehetra ma persévérance dans ses souffrances, manoloana ny fakapanahy face à la tentation. dia rehefa mitodika mijery azy ireny Et quand je les regarde, io za tompo halleloia mbola afaka noho ny azakazako hatrany et aho. je dis, Seigneur, alléluia, je peux continuer la course. Satria hatramin'izay azy ianao na intahiry ana tamin'ny tisy ty Parce que tu m'as gardé dans cette situation. misy fotoana tena mafy ny zavatra mitranga Il y a des moments où c'est dur, fa miazona toe-pon'ny fankatoavana ianao. mais je garde cet état d'esprit d'obéissance. Amen. Amen. Satria ny finoana izay ananako a Parce que la foi que j'ai, ambarako amin'ny tompo zany fantatry ny tompo zany fantatry ny olona rehetra je zany l'exprime au Seigneur, les gens voient cela, fa tokony connu. hiteraka fankatoavana ihany koa zany. mais cela doit emmener aussi une obéissance. Zay mahatonga amin'ny Paul milaza Et c'est pour cela que Paul dit, ao aoriana ny finoana hozy izy après la foi, ao koa reniny olona rehetra ihany koa ny fanarahanareo na ny fankatoavana. que votre obéissance soit connue de tous. Amen. 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 Fa mampalahelo raha lasianabavy a Mais ce qui est triste, frères et sœurs, hozy izy Jesosy ao amin'ny Matthieu toko fafito a Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, taovaka itsika Matthieu toko fafito andiny faraky amin'ny roapolo au verset 21, haitsika tsara ty tenin'Andriamanitra ity. nous connaissons très bien cette parole. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko a no hita amin'ny fanjakany lanitra. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Fa izay manao na zay mankatony sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tombokotomboko tsy efa naminany amin'ny anaranao va izahay tsy efa namoaka dia no hita amin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo ry mpanao meloka. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Koa amin'izany nazovy mandre no mandre izany teniko zany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Inona ny hevitry ny tenin Jesosy eto? Et Inona ny tiany tompo ambara eto? qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole? Maro aminareo miantso amiko hoe tombokotomboko. Plusieurs diront Seigneur, Seigneur, Fa nefa tsy manao zay lazaiko nareo. mais vous ne faites pas ma volonté. Tsy manao zay takiko aminareo. Vous ne faites pas selon ce que je vous demande. Amen. Nazovy izy andiny faefatra amby roapolo a no mandrehan zany teniko zany ka mankato azy. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, Mankato azy. l'obéir. Hitanareo ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra efa nizaraiko kely teto izy ity nisy fotoana. Vous voyez l'état d'esprit selon Dieu que j'ai déjà partagé quelques La moments. piété. La piété. Toe-mpanaraka an'Andriamanitra La piété. hozy izy Paul hoe mampiasa ny tenanareo amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Paul a dit, utilisez la piété. Exercez-vous à la piété. Exercez-vous à la piété. Mampiasa hozy izy ny tenanareo. Exercez-vous à la piété. Hitanareo Paul a rehefa afahantsika manina moa zany manao ny sitrapon'Andriamanitra dia misy fotoana izy maka ohatra. Vous voyez, quand nous devons faire la volonté de Dieu, Paul donne un exemple. Maka ohatra izy a ohatra hoe ohatra nampiazakazaka. Il prend l'exemple d'un athlète, quelqu'un qui fait une course. Dia ny dikany hoe exercez-vous io a Et la signification de exercez-vous, dia mazava be ny teny gasy mampiasa ny tenanao. et c'est très clair en malgache, Tsy ara-panahy zany c'est pas spirituel, fa mila miseforce anao amin'ny vatanao. mais nous devons nous efforcer. Mampiasa dans amin'ny notre corps. tenanao
d'utiliser notre corps ho amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. pour la piété. Mitakezaka zany. Et cela réclame un effort. Ndraindray ny tompo a mifanamasina mandresy lahatra antsika ao anatin'ny fotsika. Parfois, le Saint-Esprit nous convainc à l'intérieur, Fanjarantsika ny manino manao. mais c'est de notre rôle de mettre en pratique. Anjaran'ny tenantsika ny mandositra. C'est à nous de fuir. Amen. Amen. Anjaran'ny tenantsika ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra. C'est notre responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Fa mampalahelo a tsy ny rehetra ny mankatoa. Mais ce qui est triste, ce n'est pas tous qui obéit. Naovakitsika maka Romanina farantsika. Allons lire un dernier passage dans Romains. Romanina toko 10. Romains chapitre 10, Teny andiny 5 au verset 15. Ataony ahoana no fitory a raha tsy nirana araka ny voasoratra hoe akory ny atsaran'ny tongotra ilay ny tongotra iry mitondra teny somafaly nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somafaly. Eo no mampalahelo indrindra raha lasaina bavy. Tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somafaly fa hoy Isaia, Jehova ho iza nino ny teny nampitondraina anay, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy. Fa hoy izao a sao tsy nare izy tsy efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feoany ary zay mino azy tsy homenatra ary ny teniny hatramin'izao farany rehetra zao. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous, et c'est à cela qui est triste, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur foi est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, le Seigneur parle encore des Romains, parce que dans cette église de Rome, il y a eu ces païens que nous croyons, mais nous n'avons pas besoin d'obéir. Et c'est pour cela que Paul dit, Ésaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et au verset 16, il a dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et c'est triste, je ne sais pas si nous sommes au nombre de 70 ou 80. Mais il faut toujours qu'il y en a qui ne croient pas à la parole, qui n'obéissent pas à la parole, qui n'ont pas cette obéissance. Frères et sœurs, ce n'est pas uniquement au sein de l'Église, mais partout où nous sommes, c'est là-bas que nous devons montrer notre obéissance. C'est pour ça qu'il a dit que votre obéissance est connue de tous, renommée dans le monde entier. Frères et sœurs, je ne suis pas parfait. Peut-être que ma vie n'est pas extraordinaire, mais ma vie spirituelle derrière, si je peux appeler, crier au Seigneur et demander à tout le monde, vous demandez à vous tous pour le Seigneur, que leur course soit semblable à ma course, Seigneur. Il y a la tentation. Il n'y a personne qui ne soit tenté. Je suis tenté, chacun de nous sommes tous tentés. Mais le Seigneur manifeste sa grâce tous les jours. Seigneur, voici la tentation, mais je vais fuir. Amen. Amen.
amina tamin'ny kely indrindra ka tamin'ny lehibe indrindra zany. Du plus petit au plus grand. Azany ihany kikikaka ao anatin'ny foko Et c'est le cri dans mon cœur tanora pour les jeunes, ho an'ny taiko nanao atsika zay any amin'ny toerana rehetra sy ny sehatra rehetra misy atsika. ou même nous qui sommes là où nous sommes dans le travail, Satria partout. tsy ny tanora ihany ny alaim-panahy Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont tentés, fa aoka isy a fakatoavana ao anatsika. mais qu'il y ait une obéissance en nous. Amen raha lasianabavy. Fanontaniana mipetraka dia zao. Et la question qui se pose est la suivante. Tsy zany ametraka azy fa ny tompony ametraka azy amintsika. Ao C'est- amin'ny Luka toko 4:40. C'est pas moi qui la pose, mais c'est le Seigneur. Nous allons lire dans Luc, chapitre combien 14. 14, Luka toko 4:40. Ny andiny 5:20. au verset 25. Tsika rehetra zany zao a eo amin'ny sehatry ny olona nanaiky finoana tao anatin'ny fanekenan'ny finoana. Nous tous, nous faisons partie des gens qui ont obéi à la parole, à la foi. Fa ny tsy mampitovy atsika Mais ce qui nous différencie, dia eo amin'ny fankatoavana. c'est l'obéissance. C'est par rapport à l'obéissance. Azontsika ve zany? Est-ce que nous comprenons cela? Satria matotsika tonga eto a Parce que si nous sommes venus ici, dia voatory ny filazantsara isika. c'est que nous connaissons l'évangile. Tia ny tompo isika, nandray an' Jesosy isika, Nous aimons le Seigneur, nous avons accepté Jésus. fa ny dingana faharoa lay fankatoavana ao anatsika. Mais l'étape suivante, c'est l'obéissance qui est en nous. Luka toko 4:20 na 5:20. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny ny zanany ny rahalahy ny anabaviny eny ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy na zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka manaraka dia tsy azo ekena mpianatra izy ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo raha ataonao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra ny zay olany anaovana izany na misy avitany azy na tsia. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre fille, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte par sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Averiko le fanontaniao andiny 7:20 Je vais répéter la question au verset 28 sy ny 7:20. et 29. Fa iza moa aminareo raha ataonao tilikambo fiainana maha-kristianina tilikambo eo. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, la vie chrétienne est une tour, No tsy mipetraka aloha mihevitra tsara izay olany anaovana izany na misy avitany azy na tsia 7:20. Fandrao rehefa nanao fanorenana izy dia ampiraisiko amin'ilay tenin'ny Paoly hoe samy nandray finoana isika tafapetraka ny fanorenana ka tsy mahavita dia andatsy zay rehetra mahita. ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Au verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. Fandrao rehefa nanao fanorenana izy ozy izy ka tsy nahavita. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Firifira lasianabavy ary ny zavatra tena mahonena sy mampalahelo. Combien, frères et sœurs, et ce qui est vraiment attristant, Mampalahelo tsy ara-pihetsepo amin'ny ara-nofo akory c'est désolant, ce n'est pas par émotion charnelle, fa fatsapan'ny ny fanahy fatsapan'ny tompo apetraky ny tompo mais ce que le Seigneur dépose en nous, ce que nous ressentons, amin'ny mampanompon'Andriamanitra ce que je ressens en tant que serviteur de Dieu, dia zao reo misy olona anankiray natao batisa
S'il y a une personne qui a pris son baptême, dia mahita an'ilay olona ianao reo avy eo tsy amin'ny fitsarana et je vois la personne sans jugement, hein, dia tena gaga ianao hoe Jesosy io et je suis étonnée, Jésus, tena tsapan'ilay olona marina ve ny fiovam-po est-ce que cette personne ressent vraiment la conversion? satria averiko amintsika ihany za ihany koa mba novisy mba tsy nalala taloha Parce que je répète encore, moi aussi, je suis un novice. olona tsy nalala an'izay resaka fivavahana taloha Je ne savais rien de ce qui est la religion. fa haiko tsara zany hoe mitantana amin'ny tompo a tsy kelikely na dia tao anatin'ny tsy fahalalana azy Mais je sais très bien le fait d'être conduit par le Seigneur petit à petit, même dans l'ignorance. fa tsy fantatro hoe misy olona vita batisa raha lasy anabavy Mais je sais pas, il y a des gens qui sont baptisés, frères et sœurs. afaka ray volana Après un mois, tena fiainana tsy takatry ny saina ny ataon'ilay olona et ces gens-là vivent une vie inimaginable. tsy eto amin'ny fiangonana fa amin'ny akabeany mihitsy Ce n'est pas au sein de l'Église, mais en général. tena raisin'ny olona hoe zay misy atao batisa no vonjena dia ataon'olona rituel zany le izy Et fomba mpivavahana la parole de Dieu devient une habitude, un rituel. Ceux qui sont baptisés seront sauvés. dia hoe satria fomba ampiangonana tsy maintsy atao batisa hony a voavonjena Parce que à l'église, il faut être baptisé avant d'être sauvé. misy ary ray aman-dreny hoe ty zanako efatra ambin'ny folo taona sao dia tsy voavonjo avy ny tompo dia atosiny atao batisa Il y fotsiny a même des parents qui ont des enfants de 14 ans et qui disent peut-être qu'ils ne seront pas sauvés, alors je vais les baptiser. dia resena lahatra nefa le tanora le adolatsena Et on les convainc alors que le jeune ou l'adolescent, tsy manana finiavana na ny kely akory azy ils n'ont pas ce désir. dia mampalahelo raha lasy anabavy Et c'est triste, frères et fa sœurs. lasa ohatr'izany ny kalitahoana kristianina mitsangana ankehitriny Mais c'est le genre de chrétien, la qualité d'un chrétien actuel. kristianina marefo Des chrétiens faibles tsy ampy fahalalana ny tenin'andriamanitra qui manquent de connaissance à la parole de Dieu. fa raha ohatra ka niova fo marina isika Mais si nous sommes vraiment convertis, za moi, afaka mijova volombelona je peux témoigner. tena mbola narefa tao arinan'ny fiovam-poko a Après ma conversion, j'étais faible, hein. vulnérable J'étais vulnérable, hein. mbola be dehibe ny zavatra tsy fantatro Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais tsy pas. dia namaky tenin'andriamanitra firy akory a Je n'ai pas vraiment lu la parole de Dieu, fa tsapako a mais j'ai ressenti. misy zavatra tena voaraiko marina tao am-poko Il y a quelque chose que j'ai vraiment reçu dans mon cœur. jesosy Jésus. ary tsapako a rehefa mampalahelo an' jesosy Et je ressens quand j'attriste Jésus. dia tonga amin'ny fibebahana Et cela me conduit à la repentance. misy tsy mahazo aina foana Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. dia taon'ny tompo ny taiza ny kolokolo ny tahiry Et là, le Seigneur m'a conservé, il m'a instruit. fa ny kristianina amin'izao lasy anavy a Mais les chrétiens d'aujourd'hui, frères et tena sœurs, nandray actuellement, an' jesosy marina tao am-po ve isika est-ce que nous avons vraiment accepté Jésus dans notre cœur? satria raha jesosy ny lahara-pahameana ao anatin'ny fotsika Parce que si Jésus est la priorité dans notre cœur, tsy misy atakalotsika an' jesosy na nous inona. n'allons pas échanger Jésus à autre chose. fa ho tonga amin'ny fankatoavana mandrakariva isika Mais nous allons y arriver à l'obéissance. fandrao rehefa nanao fanorenana izy ka tsy mahavita andiny fasivy amin'ny roapolo dia andatsa azy a izay rehetra mahita De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous qui le verront ne se mettent à le rayer. amen misy tenin'andriamanitra efa mandeha be ny lerantsika fa Le temps passe vite, mais il y a une mora parole manana de toko Dieu. fahenina ny andiny fa 5:20 a En Romains chapitre 6, verset 15. allo vakitsika farany Et allons lire ce dernier passage, alohan'ny farany angamany avant-dernier passage. manana toko fahenina dia ny andiny fa 5:20 ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana zay renareo nitadidara amin'ny paoly a satria
zay ny antony tenenako atsika an'le contexte ny romanina hatrany amin'ny voalohany votoatin'ity romanina ty hatramin'ny voalohany a hatria nisy gentilisa tao a zay vovonjy izy ireo fa jiosy nanana ny lalàny fa zareo voavonjy fotsiny ohatritsika voavonjy fotsiny a dia afaka manao zay tianay atao zany zay. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Vous voyez un peu les directives de Paul. C'est pour cela que je vous ai montré le contexte au tout début de ces Romains. Ahoana ro izy anota va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria zany andiny fahinambeny folo. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompy anareo na ho aniza amin'ny resaka ota izy na ho aniza na loranareo ny tenanareo a dia mpanompon'izay arahanareo ianareo na ota ho amin'ny fahafatesana raha ota zany arahanao dia fahafatesana no alehanao raha amin'ny fanarahana raha amin'ny obéissance raha amin'ny fankatoavana dia ho amin'ny famarinana. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, là il parle du péché, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Na ota na fahafatesana na amin'ny fanarahana ho amin'ny famarinana. Tiako be mihitsy io verset io raha lasiana bavy. Verset 16 any amin'ny farany. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo. Jere tsara le tiany Paul tenena satria andiny fahenintsika eo fa rehefa dia ary amin'ny andiny fahenambeny folo izy dia efa tonga tamin'ny fankatoavana izy rehetra. Amen. Fa eto izy no teny isaoran'Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo ny fonareo dia efa nanaraka ny fitsipiky ny fampianarana zay nanolorana anareo. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous a été instruit. Nomena fitsipiky ny fampianarana. Alléluia. Règle de doctrine. La règle de doctrine. Amen. Nomenantsika ny fitsipiky ny fampianarana. La règle de doctrine nous a été donnée. Dia na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo. Et même si nous sommes esclaves après avoir été esclaves du péché, dia nanana fankatoavana amin'ny fitsipiky ny fampianarana ianareo. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Ary efa afaka ary efa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny famarinana. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Tsy tanteraka. On n'est pas parfait. Fa zara lasiana bavy samy aniana. Mais moi, je peux jurer fa tena lasa mpanompon'ny famarinana. Que je suis devenu esclave de l'obéissance. Rehefa De lavo la justice. Si je lavo chute, dia mibebaka je me repens. dia mianatra ny amin'ny fahalavoko dia manaraka ny famarinana. Et j'apprends et je suis la chute. Donc cela amène à la justice. Amen. Fiainana iainako ankehitriny zany raha lasiana. C'est une vie que je vis actuellement, frères et sœurs. Ary tena miazakazaka manisy ny tenako mangana mihitsy aho. Et vraiment, je crucifie ma chair, vraiment. Mba andeha amin'izay azakazaka zany. Afin que je puisse marcher. Satria ahoana inona no antony lehibe indrindra raha lasiana bavy. Parce que c'est quoi la raison, frères et sœurs? Efa eo amin'ny bi eo ambaravarana ny tompo. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Petera voalohany toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo. 1 Pierre chapitre 4. Andiny fafito ambin'ny folo. 1 Pierre chapitre 4. Au verset 17. Andiny fafito ambin'ny folo. Fa tonga ny andro izay atombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Hitanareo ve io andininy io? Est-ce que vous voyez ce passage? Izy tsy miteny hoe hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy mino. Il n'a pas dit quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas. Ny tsy mino efa tsy mino aloha izy. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Fa misy ihany koa mino
Mais il y en a qui croient, fa tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. mais qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Tsy hoe tsy manaiky an'ny tompo a, misy olona zany tena tonga dia izy tsy mivavaka tsy manaiky ny tompo. C'est pas le fait de ne pas accepter le Seigneur. Il y en a qui prient, qui n'acceptent pas le Fa misy Seigneur. ihany koa reo kalitao ampiainan'ny olona Mais zay il y a- ao anatin'ny fiangonana. Mais il y a une qualité de vie au sein de l'Église où, Raha resaka fakatoavana, si on tsisy parle de raharaina zany. l'obéissance, cela ne l'importe. Tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Nous Tovy amin'izay laisse ihany pas koa l'évangile de ny Dieu. ambaran'ny Paoly amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andininy fafito. Et dans 2 Thessaloniciens, dans Chapitre 1, Chapitre- verset 7. chapitre 1er, verset 7, Ary ny anome fitsarana ary ny anome fitsarana anareo a zay ampahoriana kosa mba mitenany raha iseho Jesosy Tompo. Thessaloniciens. Vetivety hein? Vety fotsiny a. Tesalonianina faharoa toko voalohany andininy fahavalo azafady. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 8. Teo ihany ka efa teo ambambany teo ilay izy fa diso a. Andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo zany. Ary hanome fitsarana anareo zay ampahoriana kosa mba mitenany raha iseho Jesosy Tompo any an-danitra. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amin'ny afo midedadeda maly zay tsy mahalala an'Andriamanitra zay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Hitanareo misy foana zany katao an'ilay olona zay manino tsy manaiky ny filazantsara. Donc vous voyez, il y a toujours ces personnes qui n'obéissent pas à l'évangile. Ozy izy ete tsy manaiky fa le izy a tsy misy fakatoavana. Ici, il dit qu'ils n'obéissent pas, mais en fait, il n'y a pas d'obéissance. Amen. Amen. Amen raha lasiana Amen, ba. frères et sœurs. Azany tia ny tompo hitariana atsika e. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous conduire. Maiko teny anankiray mba mampitonitony kely farantsika ao amin'ny fa mandeha aingana be aho io. Je vais vous donner un dernier Ary tsy passage. maintsy faranako le izy miala tsiny amin'ny lera. Le temps passe vite, mais je dois terminer. Korintiana faharoa toko fafito a. 1 Corinthiens chapitre 7. Korintiana faharoa Ah. toko fafito 2 Corinthiens chapitre 7 andininy fahatelo ambin'ny folo. au verset 13. Ary noho izany a mino fa ao arinan'ny ten'Andriamanitra ohatran'izao dia J'espère mba qu'après re vaovao mafaly. après des paroles comme cela, nous sommes consolés, nous entendrons la bonne nouvelle. Tsy ho anay akory Ce n'est pas pour nous, fa re vaovao mafaly izay ny amin'ny vadinareo zanakareo. Are vaovao mafaly izay a orenay misy izona vavolombelona anoany a nous allons entendre des témoignages de votre part, avy amin'ny vadinareo de la part de vos maris, votre femme, zanakareo vos enfants, na mpiarabelona ihany koa aza même les voisins. misy olona tonga eto a Ils vont venir ici tena renay lazany finoany a fanarahany dia tonga eto izahay et ils vont témoigner, ils vont reconnaître votre foi et nous sommes venus ici satria izay mihitsy ny ambaran'ny Paoly eto parce ankehitriny que a. c'est ce que Paul dit ici. Haitsika tsara ny tantaran'ny Korintianina
Nous connaissons très bien l'histoire des Corinthiens. Tao anatin'ny ota izy ireo Ils étaient dans l'iniquité, dans le péché. nanoratra epistily Paoly a Et Paul a écrit un épître. eo ambombony kely eo Paoly milaza Et plus haut, il dit, hoe tena tsy ohatrany hoe tsy anoratra aminareo hanambara ny hafaliako fotsiny tsotro zao comme s'il va juste écrire pour exprimer sa joie, tout simplement. dia andininy fahatelo ambin'ny folo zao no lazainy ary noho izany a dia nampionona izahay a ary tamin'ny nampiononana anay dia vao mainka ny faly izay noho ny fifalian'ny Titosy nandreny amin'reto Korintiana reto. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Fa ianareo rehetra dia efa namelombelona ny fanahin'ny Titosy zany. Nare laza nare fijorona vavolombelona avy amin'reto Korintiana reto ry Titosy. Dia Titosy a napita an'izany tamin'ny Paoly apôstôly. Amen. Voilà, Tite a exprimé cela à Paul, parce ils étaient dans la joie, ils ont... Faly Titosy, faly zany Titosy. Faly Titosy nandre ny vaovao mafaly amin'ny Korintiana. Lorsqu'ils ont reçu les bonnes nouvelles de la part des Corinthiens, ils étaient dans la joie. Mpanompon'Andriamanitra raha lasiana bavy a. Frères et sœurs, le serviteur de Dieu, Matombo tandrina mikarakara anareo a. si les serviteurs de Dieu prennent soin de vous, Ny tena fifaliana tokana anana amin'ny mpanompon'Andriamanitra la joie unique que les serviteurs de Dieu ont, tsy mila mamaly azy amin'ny vola akory ianareo valopy sy ny sisa ce n'est pas les enveloppes ou l'argent, fa rehefa ao tsara ara-pa. mais quand vous êtes bien en esprit, Amen. consolé. Zay na tonga amin'ny Paoly nyteny teto hoe tena faly Titosy fa ianareo rehetra fiangonana zany a nanambara tamin'ny Titosy namelombelona ny fanahin'ny Titosy nareo. Et nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Rehefa nisy nataoko rehare taminy aminareo a dia tsy mahamenatra azy zany fa tahaka nilazany marina taminareo ny zavatra rehetra dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo ary vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony raha mahatsiaro jerenareo a vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony andininy fadimy ambin'ny folo raha nahatsiaro ny fankatoavanareo rehetra izy. Et si devant lui, je me Alléluia. suis un peu de confusion, mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Andiny fadimy ambin'ny folo naveriko a raha vao mainka aza miraikitra aminareo ny fony tsy ara-bola tsy mahaliana azy ny tômôbila nareo tsy mahaliana azy nahazo asa tsara ve nareo fa manino mainka niraikitra taminareo aza ny fony Titosy a raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy. Alléluia. Trouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous, donc il ne s'agit pas d'argent, de voiture, ni Alléluia. d'argent. Alléluia. Matsiaro mahita tena amin'izay fotoana izay a afaka hiteny tena tsy hoe mandrivony vato a fa tsisy andrivony vato raha tsy any an-danitra. Et à ce moment-là, on ne va pas dire, il n'y a pas quoi? Rendez-vous une batte. Vous avez On est compris? tranquillisé quoi. Oui, voilà, se tranquilliser. Tena faly izahay Nous Amen. serons vraiment dans la joie. fa manana rahalasy sy anabavy mahatoky. Que nous avons des frères et des sœurs fidèles. Mahatoky rahalasy sy anabavy tsisy eritreritro Fidèles, qui n'a pas deux pensées. fantatra hoe rahalahy ihany na manana akotra hoe izy eo anivon'ny vatany a Que tel frère a ce combat face à sa fa femme. mahatoky azy hoe akatoy izy anetsy tena foana iny rahalahy iny ao an-tranony Mais ao moi, je sais qu'il va toujours Alléluia. s'humilier dans son tsy foyer. akoa ny vatany io Il rahalahy ne va io pas battre sa femme. zay ihany koa ny anabavy Voilà, ça en est de même pour la masy ny zavatra sœur. mitranga fa any solotena ny tompo any izy a mba arelaza amin'ny vatany a ny fanarahany amin'ny tompo. Amen. C'est dur, mais elle va Alléluia. représenter le Seigneur dans son obéissance au Seigneur. Alléluia. Zany raha lasy anabavy ny takin'ny tompo. C'est à cela que le Seigneur nous réclame, frères et sœurs, nous demande. Tsy ho hitan'ny faly Mansour tsy hitako ny fiainantsika rehetra any ambadika any. Fall, Mansour ou moi-même, nous n'allons pas voir
vos vies quotidiennes, Fa là où aoko- vous êtes, aoko relaza amin'ny olona rehetra ny fankatoavanareo. mais que votre obéissance soit connue de tous. Tiaka ho an'ny Allons tompontsika. applaudir le Alléluia. Seigneur. Otsika hitsangana androany. Allons nous lever. Alléluia. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Hivavaka isika. Allons prier. Indrindra fa amin'izao faratona izao raha lasana bavy Surtout ces derniers temps, frères et sœurs. amin'ny faran'ny taona Sauf cette fin d'année, betsaka ny fakapana il y a beaucoup de tentations. fa aoka ianao tena hianatra Mais que tu apprennes, satria ianarany io raha lasana bavy. parce qu'il faut l'apprendre, frères et sœurs. Ianarany io. Il faut l'apprendre. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera. La parole de Dieu, donc Pierre, Ozy izy hoe malalaka ozy izy ny fidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. l'âge et le chemin pour entrer Ho any amin'ny fiainana mandrakizay. dans la vie éternelle. Rehefa mamboly toe-mpanaraka an'Andriamanitra isika. Parce que nous avons l'état d'esprit selon Dieu. Ao anatin'ny vavaka dia vakiko kely aminareo zany teny zany ao. Petera voalohany toko fahatelo a. 1 Pierre chapitre 3. Tety ao. Petera faharoa azafady a. 2 Pierre chapitre 3, Toko voalohany a dia ny andininy fahatelo. chapitre 1er au verset 3. Efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana le niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ary zany na tanterahany amintsika ireo teny fikasana sady tsony lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny falotoana izay ny amin'izao tontolo izao noho ny filana. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Andininy fadimy. Noho izany a dia manaova zay À cause de cela même, faites tous vos efforts ka amin'ny finoanareo a dia maneho fahatanjahan-tsaina. pour joindre à votre foi la vertu, Ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, à la vertu la connaissance, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-pona maîtrise de soi. à la connaissance la maîtrise de soi, Fahononam-po ny fifehezan-tena zany. donc la maîtrise de soi, Ary amin'ny fahononam-ponareo dia mitaky faharetana ihany koa et zany. à la maîtrise de soi la patience, Ary amin'ny faharetanareo dia ny toe-mpanaraka à la an'Andriamanitra. patience la piété, Ary amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny rahalahy. à la piété l'amitié fraternelle, Ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. à l'amitié fraternelle l'amour. Fa raha nananareo zany zavatra rehetra zany Car si ces choses sont en vous et qui sont sady anananareo betsaka avec abondance, dia tsy avelan'izany malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny Elle ne- fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Andininy faraky ambin'ny folo farany. Fa toy izany rehefa makatoa an'izany rehetra zany ianareo dia ozy izy hoe fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume Alléluia. éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo rehefa miaina an'izany ianareo rehefa hiaina anareo ny mpanaraka an'Andriamanitra. Quand vous vivez vraiment la piété, Dia toy izany no hanomezana anareo malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay. c'est en effet que c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. Jesosy eo Jésus, afaka ho an'ny tsiraray avy ankehitriny. Mba ianao anie tompono rehetra ao anatin'izany teninao zany Andriamanitra. Satria fantatray Tompo fa tsy mora ny hazakazaka
ambary zany teny zany ka mora fa rehefa aveo ihany rehefa tonga ny fakapanahy rehefa tonga ny ady rehefa tonga ny hotsapahana izahay dia raindray misy réaction nofinay fampianaro izay tompo fa afaka ho an'ny tsiraray avy Jesosy indrindra ho farany taona zay tena fiakaran'ny eloka tompo fiakaran'ny fakapanahy maro samihafa fa aoka ny tsiraray avy tompo raha ho avy ny taona vaovao dia anana témoignage tsara hoe voatohatry ny farany taona ho an'izay mety mbola militeny amin'izany anana fijona vavolombelona tsara izy ireo ao anatin'ny fony ao halleloia makasitraka anao Jesosy fa ianao no mahay mitahiry anay tsiraray avy Jesosy nampitandrina anay ianao tamin'ny teny maro teo Andriamanitra fa misy an'ireo tsy makato filazantsara tompo mba tsy izay ane zany Jesosy oke anao anafabela aminay anay amin'izany rehetra zany Andriamanitra halleluia saotra Jesosy emanolo tena halleluia no iraitsika tirity hoe anony sitrakao anao zay tianao no iraitsika mifotsika rehetra zany emanolo tena ho anao Otsika iomanany amin'ny fanasan'ny tompo fa tsika manamafy
zany taoko hoe fon'andriamanitra ao atsika izany a ka ho atsika izay mandray ny fanasany tompo rehetra araka ny ambara foana hoe tsy fahazarana fa tsisy mandray izy mihinana ny mofo a tsy misotro ny kapoka fa niteny andriamanitra tany ty maraina aty a ary misy fanamby apetrako ny tompo an'lohantsika tsiraray avy fanamby goavana be zany a ary misaotra ny tompo satria efa akaitra izy a nefa tsy mitsahatra miteny amintsika foana izy manambara amin'ny fony foana izy manambara izy ary fitiavan'andriamanitra izany tena fon'andriamanitra ho atsika fiangonana malohana zany teny zany dia aokotsika tsy hanamafy ny fotsika na mety hoe tsy andrehan' zany teny zany fa nandreny teny tsika androany nandreny feo tsika androany avy amin'andriamanitra avy amin'ny fon'andriamanitra dia anjarako no manapa-kevitra ao anatin'izany araka ny teny teo hoe misy anjara avy amiko le izy misy fanapa-kevitra avy amiko andriamanitra efa nanao ny parany ny teny izy androany nanambara ny teniny izy tamin'ny alalan'ny mpanompony fanjarako ka ho atsika zay afaka mandray ny fanasan'ny tompo androany a andao hanamafy an'izany hoe tompo a tena tapa-kevitra androany jesosy a tena fanapa-kevitra ty androany ity tsy hoe amin'ny egny dia ivelona mbola mety mbola anatiny tsy fahatanterahana isika fa mino aho hoe matony teny andriamanitra androany matony nanambara ny fony andriamanitra androany efa akaiky ny fiavian' jesosy ka lasa anabavy a ka andao androanga inana ny mofo sy sotro ny kapoka isika dia namafy any anatsika any nao tsika efa vita batisa izany tena namafy hoe tompo a fanapa-kevitra raisiko ty androany ity fanapa-kevitra raisiko androany mety andany amiko a misy zavatra mety avotsotro andriamanitra fa tena manapa-kevitra androany jesosy a raha inana n'ity mofo ty sotra n'ity kapoka ity ka raha ao anatinao tena hoe ao tsara ianao natrehan'andriamanitra dia afaka mandroso ianao nandray ny kapoka sy ny mofo a amin'ity maraina aty a dia ndao tena isotro an'izany sinana an'izany tsitsy amin'ilay toe-pana araka an'andriamanitra afaka mandrositsika amin'izao fotoana azao ny tenin'andriamanitra dia tahaka ny fitaratra anankiray zay hijerentsika ny amintsika ny toe-panahintsika tsiraray avy raha nandray an'le mofo sy ny kapoka isika androany a dia minao hoe ao anatisika ao araka ny teniko teo hoe fanambo napetraka andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny zay nambarany androany ary za mipetraka eo dia fantatro hoe teny amiko koa andriamanitra fa raha nandre ny teny ianao androany a dia mino aho fa ny interpelle anao ny tenin'andriamanitra fa tsy teny fotsiny mety hoe nandalo tamin'izao fa vaninandro farany zao raha lasa anabavy a ary misaotra ny tompony amin'izany teny zay fon'andriamanitra ampitan'andriamanitra amiko sy aminao zany amin'ny alalan'ny mpanompony ka inapelatrananao ny mofo sy ny kapoka tena tsy hinana an'izany amin'ny mety fahazarany tsitsy androany fa minao hoe amin'ny alalan'izany teny zany dia afaka ianao androany tena miteny hoe tompo eo anoloanay ny mofo lay tandindro lay tenanao zay nivaky vakina ary kapoka lay tandindro le rahanao zay nalatsaka ao
Ako tena tianao kafakambana amin'izany a. Zany fiainan'izay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra iainantsika tsirairay avy. Atongotra ny fiavian-tompona lahy sy anabavy. Karaha inana an'izany tsika androany. Da tena resy lahatra ianao anatinao ao. Satria tena ho fitahipanao atsika ny firesantsika latabatra ny tompo amin'ity amin'ny fotoana rehetrarehetra ahafahantsika miray latabatra aminy. Dia mba te hitany fananao Andriamanitra ary manapa-kevitra ianao andro hoe tompo tena resy lahatra Jesosy a. Niteny amiko ianao androany, niteny tamiko ianao tamin'ity fotoana androany ity. Mety mafy le izy Andriamanitra fa mandray ny parako a, ny anjarako a. Tena hoe manolotra ny amiko, tena manao ezaka ty anatiko aty. Dia ndao ina nanomofo tsika androany dia tena misaotra ny tompony anatsika tsirairay avy ihany. Dia samy misotro ny kapoaka isika. Halleluja. Mankasitraka anao Jesosy a. Tena reconnaissant tanteraka miveranao zany amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Satria araka ny teninao tompo hoe raha tsy teny anareo dia hivato ireo no hiteny ozy ny teninao any amin'ny filazantsara any. Fa androany tena ny mpanomponao nampiasainao Andriamanitra afaka nanambara ny fonao taminay fiangonana zay fantatro hoe ny zavatra rehetra tsy misy kisendrasendra ao aminao Andriamanitra ray. Fa tia interpelle anay tsirairay avy ianao tsy hakanavaka nizaniza hatramin'ny tanora ka hatramin'ny lehibe indrindra. Satria efa ho avy any amin'ny raha ho any lanitra ianao Jesosy a. Ary manomana fiangonana ianao, ilay fiangonana tsisy pentina, tsisy kentrona, tsisy kilemy, masina ary marina ozy ny teninao. Tompo, tena eo amin'ny zananao tokoa izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza ho aizy zay Jesosy a, fa ny zavatra fantatra androany. Raha afaka miray latabatra taminao izahay, ho anay izay miray latabatra taminao Andriamanitra ray, dia ahafanay miteny Andriamanitra ao anatinay hoe Tompo, vonina indray a Jesosy a. Akatoana anao izay sitraka ao Andriamanitra. Mety ho mafy izany, mety fanamby goavana izany. Fa ianao Andriamanitra ny mehery ny tsirairay avy, ianao Andriamanitra ny noana ny tsirairay avy. Amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta, mankasitraka Jesosy a. Misaotrany amin'ny zavatra rehetra, misaotrany amin'ny fotoana, misaotrany amin'ny fiderana, misaotrany amin'ny fitahim-panazy ny ray sy naindray tamin'ity fotoana androany ity. Ho anao ny voninahitra mandrakizay, ho anao ny dera mandrakizay. Halleluja. Amen. Zika tia kamafo an'Andriamanitra.